Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony rabako nareo rehetra zay manaraka alikomy ny fandarana azo antoka ny fanavotana ao amin'ny Kristy Jesosy izay aranao saironareo avy eto amin'ity télévision ty indraiky etako ny mpitandra sompindramboarsaona fa saoandriamanitra no amintsika rehetra mba ho tateraka amintsika mpikesany satria teny andriamanitra no ambara dia hivavaka tsika sotra anao zay andriamanitra mondramponao sotra mifahazahoanao dia anao na ny misainy fahendrena fahalany mpanomponao ary tondra ny hafatra sy ny teny amin'ireo olona miaino dia ho anao ny dera sotra ary voninahitra andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy tompo sotra andriamanitra amen alleluia efa nalazava moany amin'ny hoe ny fahasoavana antsika fa tonga fahasoavana dia tonga amin'ny Romanina toko fahatelo ny andininy fito amby roapolo sy ny valo amby roapolo. Romanina toko fahatelo andininy fito amby roapolo valo amby roapolo manao hoe azary ny fireriana efa fony zany amin'ny lalàna manao ahoana amin'ny lalàn'ny asa va tsy fa amin'ny lalàn'ny finoana ko amin'izany dia ataontsika fa finoana no hanamarinan'ny olona fa tsy asan'ny lalàna hitatsika izany zany fa zay no mahatonga hoe fahasoavana amin'izena ary finoana no hanamarinana ny olona fa tsy ny fehezahany hoe za mahatandra ny lalàna za mahatateraka an'izao arahantsika ndraiky io ny ten'andriamanitra amin'ny Ezekela raiky amin'ny telopolo Ezekela raiky amin'ny telo andiny efatra amby folo misy teny toy izao mba tsy hisy avonavona intsony noho ny hahavony ny hazo rehetra eny amoron'ny rano na nanandratra ny lokony ho eo amin'ny rahona matevina sady tsy hisy toky amin'ny hahavony intsony ny hazo mifodrano rehetra fa voatolotra ho faty izy rehetra ho any amin'ny tany ao amin'ny zanak'olombelona dia any amin'izay miditra any andavaka tsisy azo reriana mihitsy zany amin'izao fiainan'izao fa andriamanitra daholo mitantana zavatra rehetrarehetra izay no mahatonga ny teny amin'ny Romanina toko fahatelo andininy raiky amin'ny telopolo zao ny teny andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy koa mahafoana ny lalàna amin'ny fonavova isika sanatria zany fa mampiorona tsara ny lalàna isika na ina ataontsika na ina ataontsika tsy azo amarinina amin'ny lalàna ny olona nefa amin'ny baiboly dia milaza hoe moa mahafoana ny lalàna amin'ny fonavova isika sanatria zany zay zao ny teny eto koa mahafoana ny lalàna amin'ny fonavova isika sanatria zany fa mampiorona tsara ny lalàna isika vo mahita tandremana ny lalàna fa disy raha ohatra ka milaza hoe tsy mitandrina tsony dia jerentsika indray ny teny andriamanitra Ezekela toko fahenina amin'ny telopolo Ezekela eny amin'ny telopolo andiny dimy amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo dimy amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo minaran'i Jesosy dia ho fafazako rano madio ianareo ka hadio ny mba ho afaka ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra nadiovako anareo ary omeko fo vaovao ianareo ary fanavaovao nataoko ao anatinareo ary esoroko amin'ny nofonareo ny fovato ka omeko fo nofo ianareo ary ny fanahiko nataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha araka ny lalako tandra mitsipiko ka naraka azy hitatsika amin'izany fanambarany zany fa andriamanitra no miasa andriamanitra no manova an'le olona ka nitonga azy ny teny hoe omeko fo vaovao ianareo fanavaovao nataoko ao anatinao sireo esoroko ao nofonareo ny fovato ka omeko fo nofo ianareo ary efa tanteraka zay toy hoe ary fanahiko nataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha araka lalako sy tandra mitsipiko ianaraka azy azay natonga ny tenitery ambony hoe fafazako rano madio ianareo mba hadio mba ho afaka ny fahalotonao rehetra sy ny sampinao rehetra no nadiovako anareo tsy hoe zany fa andriamanitra dia tsy faly fotsiny mahita ny olona ao anatin'ny fahalotona fa mihevitra ny mba hadio anadio azy ka rehefa mihevitra manadio azy ka manaiky le olona dia tanteran'andriamanitra ny fanadiovana izany fa misy ny olona tsy miraharaha variana amin'izao fiainana ratsy izao zay no mazava-dehibe ny finoana ohatsitsika indray ny Romanina toko faefatra andininy voalohany sy ny faharoa Romanina toko faefatra ny andininy voalohany sy ny faharoa zao voalaza ny somasina inona ro lazantsika efa azon'ny Abrahama razantsika araka ny nofo satria Abrahama dia neken'andriamanitra ho marina ary tena mahavariana mihitsy fa raha asa no
nanamarinana any Abrahama dia misy reriany ihany nefa tsy tamin'Andriamanitra fa ahoana koa ny saotra masina ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka dia nisainy ho fahamarinany zany dia lo tsara safo zao finoana no nanekena ny Abrahama ho marina araka voalaza ny tenin'Andriamanitra ny fonana no tonga azy manana ekena Andriamanitra ho marina mihitsy izy fa tsy manavelany am'izao ary tena mahavarina ny fitiavan'Andriamanitra ny Abrahama no zany finoana zany tsy hoe koa hoe niezaky hitandra ny lalàna izy mba ho ankasitran'Andriamanitra dia natandra ny lalàna ho mendrika eo anatrehan'Andriamanitra dia natandra ny lalàna mba ho voninahitr'Andriamanitra ny mpiainany tsia fa amin'ny alalan'ny finoana fa fahasoavany namonjena anareo amin'ny finoana tsy avy amin'ireo fanomeza avy amin'Andriamanitra ny teny somasina misy ten'Andriamanitra amin'ny Efesianina milazan'izany zao ny ten'Andriamanitra Efesianina 4:2 ary ianareo dia efa nobelominy fony mbola maty ny fandosoanareo sy ny fahotanareo izay nalenareo fahiny araky ny fomba n'izao tontolo izao araky ny mpanapaka sy ny fanjakana eny amin'izao tontolo izao dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana teo amin'ireo no hitondrantsika rehetra tena koa fa iny tamin'ny filany nompontsika ka navaositsika ny daniny nofo ka nanaovantsika ny daniny nofo sy ny saina ary araky ny toetsika dia zanaky ny fahatezena toy ny sasany koa isika raha ny tena izy zany dia tsy nahinanao ny sitrapon'Andriamanitra tsika olombelona ajereo tsara io teny io hoe ndininy fahatelo teo amin'ireo no nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filany nofontsika ka nanaovantsika ny daniny nofo sy ny saina ary araky ny toetsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika zereo tsara zany nefa tsy fohin'Andriamanitra mihitsy Andriamanitra dia nihevitra ny amonjy antsika hatrany hatrany ary mitady antsika azany ny zavatra hitatsika tao amin'ny Efesianina amin'ny Efesianina 3:3 Efesianina 3:3 amin'ny anaran'i Jesosy fanambarana no nampahafantarana azy ny zava-miafina araky voasoratra tamin'ny teny fohifohy teo ary araky zany raha mamaky ianareo dia ho hainareo fantarina fahafantarako ny zava-miafina ny amin'ny Kristy zay voalaza io zava-miafina io amin'ny fahadimana hoe zay tsy mbola nampifantarany zanak'olombelona tamin'ny tarany ankanasa tahaka ny fanambaran'ny fanahy ankehitriny tamin'ny apôstôly masina sy mpaminany dia lo tsara fa raha tsy ny fanahy masina mihitsy dia tsy afantatra ny zavatra zay zavatra fanambarana amin'ny baiboly isika fa tena zava-dehibe mihitsy no nafantarantsika an'izany ao amin'ny Romana 3:2 zao ny tenin'Andriamanitra milaza Jesosy inona no lazaitsika ho efa azon'ny Abrahama razantsika araky nofo fa raha asa no nanamarinana any Abrahama dia misy ndrariany ihany nefa tsy amin'Andriamanitra zao tsara zany fa Abrahama dia nekena ho marina tsy noho ny fikankatoavan'ny lalàna fa noho ny finoana azay finoana zay no natonga ny Abrahama nino ary hoy ny teny 2 fa raha asa nanamarinana ny Abrahama dia misy ndrariany ihany nefa tsy tamin'Andriamanitra hoy ny teny 3 fa ahoana koa ny soratra masina ary Abrahama nino an'Andriamanitra fa dia nisaina ho fahamarinany izany zao tsara fa finoan'ny Abrahama no naneken'Andriamanitra azy ho marina fa tsy hoe akory nitandrina miezaka izy tena zava-dehibe mihitsy vaotentsika koa ny Romanina 4:3 fa ahoana ny soratra masina ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka dia nisaina ho fahamarinany zany ary ho an'izay miasa dia tsy saina ho fahasoavana ny karama fa ho trosa fa ho an'izay tsy miasa kosa fa mino izay manamara ny ratsy fanahy dia finoany no isaina ho fahamarinany zereo tsara fa tena zava-dehibe mihitsy ny famonjena izay men'Andriamanitra antsika fa ho an'izay miasa ozy dia tsy saina ho fahasoavana ny karama fa ho trosa fa ho an'izay tsy miasa
fa zay tsy miasa kosa fa mino zay manamara anatsy fanahy de ny finoana no isaina fahamarinana amin'Andriamanitra zany de tena miasa be mihitsy ny finoana tsy milaza koa zany hoe tsy ilaina tsy miasa la miasa tsika fa tsy hanamarinana fa fanehoantsika amin'ny finoantsika le izy raha toetratsika ihany ny teny Andriamanitra ny Romanina toko faefatra andininy fahasivy Romanina toko faefatra ny andininy telo ka hatramin'ny fahasivy misy dingantsika ihany eny amin'ny anaran'i Jesosy fa ahoana hoy ny soratra masina ary Abrahama nila an'Andriamanitra ka de nisainy fahamarinany zany ny finoany Abrahama naneken'Andriamanitra azo marina ary ho an'izay tsy miasa de tsy isaina ho fahasoavana ny karama fa ho trosa le izy ho an'izay miasa andiny fahadimy sy ny enina fa ho an'izay tsy miasa kosa fa mino zay manamara ny ratsy fanahy de ny finoany no isainy ho fahamarinany de araka zany koa no lazainy Davida fa sambatra ny olona zay isain'Andriamanitra fahamarinana tsy amin'ny asa hoe andiny fapito sambatra zay voavela ny elony sy voasana ny fahotany andininy fahavalo sambatra zay olona tsy isainy ave eloko andininy fahasivy koa izany fahasambarana izany moa any voafora ihany va sany tsy voafora koa fa lazaitsika fa ny finoana no isainy ho fahamarinany Abrahama tena zava-dehibe amin'Andriamanitra mihitsy ny finoana ary anisana ny olona ho marina tena zava-dehibe tokoa ary raha nijeretsika ny Romanina toko faefatra andiny voalohany sy faharoa de hoe inona ary no lazaitsika ho efa azony Abrahama raha zantsika araky ny nofo fa raha asa no nanamarinana ny Abrahama de misy ireriany ihany nefa tsy amin'Andriamanitra tsy amin'ny asa mihitsy satria raha vo avy amin'ny asa zany de irerian'ny olombelona hoe vitako le izy zay na tonga ny teny andiny fahatelo hoe fa ahoana hoy ny soratra masina ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka de nisaina ho fahamarinany zany le asa ataon'ny olona ireriany eboebony everany fa mahavita izy kanefa de zao tsy ho vita raha ohatra ka navita taranak'olombelona tsy nanome mpamonjy an Jesosy Andriamanitra fa noho ny tsy fahavitantsika fitandremana atonga antsika mahay manao ny tsara tandrana ny marina izay tsy araky ny lalàna dia fa araky ny finoana de nomen'Andriamanitra mpamonjy de Jesosy Kristy avy a Nazareta tena zava-dehibe mihitsy zay zavatra nomen'Andriamanitra zay matetika de tsy hain'ny olona izy io fa fahasoavana amin'izay antsika amin'ny finoana atsy avy amintsika zany fa fanomeza avy amin'Andriamanitra misy teny Andriamanitra amin'ny Romanina toko faefatra ny Romanina toko faefatra andininy enina ka hatramin'ny voalohany misy tena zao hoe amin'ny anaran'i Jesosy de araka zany koa ny lazainy Davida fa sambatra ny olona zay isain'Andriamanitra fahamarinana tsy amin'ny asa hoe sambatra zay voavela ny elony sy voasana ny fahotany le olona zany a tsy resaka asa nataony fiezahana hoy ny baiboly sambatra zay voavela ny elony sy voasara ny fahotany ahoana tonga an'izay andiny fahavalo sambatra zay olona tsy isainy ave heloko tsy isain'Andriamanitra ny fahotany ny helony satria eken'Andriamanitra ho marina izy le hoy ny andininy fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy koa izany fahasambarana izany moa an'ny voafora ihany va sany tsy voafora koa fa lazaitsika fa ny finoana no ny isaina ho fahamarinany Abrahama zay no mahatonga ny teny eo amin'ny Romanina faefatra ny fahasivy io tsy natao ho an'ny voafora ihany ny fahamarinana fa ho an'ny tsy voafora koa amin'ny alalan'ny finoana ary io finoana io a de anjarantsika hoe finoana de avy amin'ny toroteny avy amin'ny tenin'i Kristy mila mamaky baibotsika mila maheno torotenitsika mba ampitoerana ny finoana ao amintsika ao fa raha tsy zany a tsy mety mihitsy ny finoantsika raha tsy zany Romanina toko faefatra andiny enina ka hatramin'ny fahavalo de araky zany koa no lazainy Davida fa sambatra ny olona zay isain'Andriamanitra tsy amin'ny asa hoe sambatra zay voavela ny elony sy voasana ny fahotany sambatra zay olona tsy isainy ny avery eloka koa izany fahasambarana izany mo any voafora ihany va sa any tsy voafora koa fa lazaitsika fa ny finoana ny sainy ho fahamarinany Abrahama tamin'izany Abrahama mbola tsy voafora de ny sainy ho fahamarinany izany de zay ny tena Andriamanitra teo
folo sy ndraiky folo ary ahoana fomba nanisana zany Abrahama ao nekeny ho marina izy tamin'izy efa voafora va sa fonizy tsy mbola voafora de voalaza hoe tsy tamin'izy efa voafora tsy akory fonizy tsy mbola voafora tsy mbola voafora Abrahama de nekeny Andriamanitra ho marina dikan'izany zao tsy fiezahana fitandremana fa finoana de hoy ny tenyandriamanitra taty aoriana amin'ny andininy faraiky amby folo ary ny finoana ary ny famorana zay famantarana dia no raisiny ho tomokaseny fahamarinana amin'ny finoana zay nananany fonizy tsy mbola voafora mba ho rainy olona rehetra zay mino izy na diany tsy voafora azy mba isaina ho an'ireny ny famorana zareo ty andininy raiky amby folo tika fa tena zava-dehibe ary ny famorana zay famantarana dia no raisiny Abrahama ho tomokaseny ny fahamarinana amin'ny finoana amin'ny finoana zay nananany fony izy tsy mbola voafora tsy mbola voafora izy de fa nananany zany finoana zany mba ho rainy olona rehetra zay mino izy na diany tsy voafora azy mba isaina ho an'ireny fahamarinana zareo tsara zany fa tsy mifidy olon'Andriamanitra ka hoe ny jiosy ihany satria ny jiosy voafora nany hoe malagasy io zany fa na tsy voafora ara le olona ka mino de nekeny Andriamanitra ho marina zay ny fanodany eo ary zareo tsara indindroamby folo ary ho rainy voafora dia tsy zay voafora ihany fa zay mandeha araky ny dian'ny finoany Abrahama razantsika ko zay nananany fonizy tsy mbola voafora zareo tsara zany fa ny famorana dia taty aorinany ny tsy famorana tsy famorana ny teo a de tamin'ny anatin'izay tsy famorana zay efa nino izy tamizy mbola tsy voafora zany de nino Abrahama ary fanamantarana zay fian'izay de miforana izy de lasa rainy ny olona mindrehetra na ny voafora na ny tsy voafora de izy reo voafora sy voafora reo le mino zay mino rehetra de anjarantsika ny matoky ny teny Andriamanitra hoe zay mino ihany tenin'Andriamanitra zay mino zay fanambaran'Andriamanitra zay anekeny asy anao ho marina fa tsy akory hoe ahoana i Abrahama de nino tsika koa zany tokony ino le falavotiny natao tamin'ny alalan'i Jesosy ny ran'i Jesosy ny anaran'i Jesosy ny fahafatesan'i Jesosy ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ary izy mbola mifona ho antsika eo amin'ny tany ankavan'Andriamanitra ankehitriny zany no anekeny antsika ho marina fa tsy akory hoe natandrina ako mazoto mivavaka aho de mavita didibe aho de nekeny Andriamanitra marina ilainy zany tsy milaza zany hoe tsy ilaina fa tsy amin'ny alalan'izany no anamarinana antsika fa soavan'Andriamanitra ane ho antsika rehetra ary de ho tanteraka amintsika ny fikasan'Andriamanitra am'izany satria tena zava-dehibe mihitsy ary raha tsaronareo le teny'Andriamanitra atao amin'ny Romanina toko fahatelo andininy voalohany sy faharoa zao no lazainy teo hoe koa inona ary no tombony ananany jiosy ary inona koa no tosoa avy amin'ny famorana be ihany amin'ny zavatra rehetra voalohany izy no nitolorana ny teny'Andriamanitra ho adidy jiosy no nitolorana an'izany kanefa zao fa voazana ho azy de vaky atsika ny andininy 7 amby roapolo sy ny 8 amby roapolo Romanina toko fahatelo ny andininy 7 amby roapolo sy ny 8 amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy aiza ary ny fireriana efa fony zany amin'ny lalàna manao ahoana amin'ny lalàn'ny asa va tsia fa amin'ny lalàn'ny finoana de ahoana andininy 8 amby roapolo ko am'izany dia azotsika fa finoana no anamarinana ny olona fa tsy ny asan'ny lalàna seulement matetika ny olona de hoe asan'ny lalàna de tsy mety ny jiosy lanatery fa hoe rehefa voaforo zay de zay ny marina fa finoana le fanavota ao am' Jesosy ary raha tsy voaforo ara le olona afa firenena ka nino ny fanavotanao am' Jesosy de nekeny Andriamanitra ho marina ary mandray ny famonjena le olona sy fiainana mandraka zay zay no mahatonga ny andininy raiky amby telopolo
hoe koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika sanatria zany fa mampiorona tsara ny lalàna isika tena mampiorona ny lalàna mihitsy ny finoana fa diso ny lazan'ny olona hoe tsy mampiorona ny lalàna ny finoana ary ny romanina toko faefatra de hoanao izy ina ro lazaitsika ho efa azony abrahama razantsika amin'ny nofo fa raha asa nanana marinana anany abrahama de misy nreriany ihany nefa tsy amin'andriamanitra fa ina no azony romanina toko faefatra andevitra telo sefatra fa hoanao isotra masina ary abrahama nino an'andriamanitra ka de nisainao fahamarinany zany ary ho an'izay miasa de tsy isainao fahasoavana ny karama fa hotrosa atela zava-dehibe ny finoana zay azony abrahama azay manana ny finoany abrahama de iken'andriamanitra marina fa savan'andriamanitra amitsika rehetra ary mba ho tanteraka amitsika avokoa ny fikasan'andriamanitra am'izany ary ao zay andininy faefatra ary ho an'izay miasa de tsy isainao fahasoavana ny karama fa hotrosa ohatra miteny izany hoe ananany trosa andriamanitra tsy zay mihitsy andininy fahadimy fa ho an'izay tsy miasa kosa fa mino zay manamarany ratsy fanahy andriamanitra le manamarina ratsy fanahy de ny finoana no isainao fahamarinany andriamanitra le manamarina ny ratsy fanahy andininy fahelina ka hatrano favalo de araka zany koa no lazainy davida fa sambatra ny olona izay isain'andriamanitra fahamarinana tsy amin'ny asa tsy amin'ny asa ny eken'andriamanitra ny fahamarinana fa amin'ny finoana andininy helina fito ka hatramony fahasivy sambatra zay voavela ny elony sy voasandra ny fahotany tena sambatra toko voavela heliko sady tsy hitan'andriamanitra tsony ny fahotany vosaronany sambatra zay olona tsy hitany deo eve heliko tsy hitany tsony le keliko fefa very adiny manak'izay andiny fahasivy koa izany fahasambanany zany no an'ny voafora ihany va sa an'ny tsy voafora koa fa lazantsika fa ny finoana no ny saina ho fahamarinany abrahama tero tsara fa ny sain'andriamanitra ho mariny abrahama noho ny finoana ankehitriny ko de mitovy am'izay ko amin'ny alalan'ny finoana no aneken'andriamanitra ny olona mino fa tsy amin'ny alalany hoe za mahatandrona za mifady an'izao za mazoto miankona zako matateraka ny tenina ny teny fikasan'andriamanitra ilainy zany fa tsy zany kosa nefa nao namarinantsika fa ny finoana ny fanavotana natao tamin'ny alalan'i jesosy fa savan'andriamanitra ny eo antsika rehetra ary mba ho tanteraka amitsika ny fikasany zay nahoana fa velona tokoa jesosy ary mbola mifinao antsika ivavakitsika sotranao zay andriamanitra mifampitamponao sotra mifahasamboanao na nazavanany zany fa ekenao marina zay tsy noho ny asa taonay na mifitandremanay lalàna na mifahazotoanay mivavaka fa ilaina ary zany fa ny finoana ny fanavota zay natao tamin'ny lalan'i jesosy na ny ekenao anay marina ary dia ny fahotany sy nyeliko ny fihoananao mihitsy tsy hitanao itsony satria fitiavana mandrakizay nitiavanao anay ka de hoanao ny dera hoanao ny sotra anao nyvoninahitra andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy tompo sotra andriamanitra amen alleloia dia manao veloma mampitratra indray tompoko fa sahoan'andriamanitra eo amintsika rehetra ady mba ho tanteraka amintsika zany fanamarinina omen'andriamanitra antsika zany amin'ny alalan'i jesosy amen